Levitikosy toko fahatelo. Ny fanatim-pihavanana. Ary raha fanatim-pihavanana no fanatiny ka ombylahy na ombivavy no ateriny, dia izay tsy misy kilema no ateriny eo anatrehan'i Jehova. Ary hametraka ny tanany amin'ny lohan'ny fanatiny izy, dia hamono azy eo anoloan'ny varavaran'ny tranon'ilay fionana, ary ireo mpisorona zanaky Arona hanompo ny rà manodidina amin'ny lafin'ny altara. Dia hangalan'ny mpisorona ny fanatim-pihavanana, ka atery no fanatitra atao amin'ny afo ho an'i Jehova. Dia ny safitro roany sy ny sabora tsinainy sy ny voany roa mba amin'ny fonomboany izay eo amin'ny takibany ary ny ila atiny lehibe. Ataony indray manala amin'ny voany no fanaisony izany. Ary ireo zanaky Arona dia handoro zany ho fofona eo ambonin'ny altara miaraka amin'ny fanatitra dorana izay eo ambonin'ny kitay eo amin'ny afo. Dia fanatitra atao amin'ny afo ho hanitra kasitrahana ho an'i Jehova izany. Ary raha ondry na osy no ateriny ho fanatim-pihavanana ho an'i Jehova, dia izay tsy misy kilema na lahy na vavy no ateriny. Raha zanak'ondry no ateriny ho fanatiny, dia anatitra azy eo anatrehan'i Jehova izy, ary ametraka ny tanany amin'ny lohan'ny fanatiny izy, dia hamono azy eo anoloan'ny tranon'ilay fionana, ary ireo zanaky Arona hanompo ny rà manodidina amin'ny lafin'ny altara. Ary angalan'ireo ny fanatim-pihavanana ka ateriny ho fanatitra atao amin'ny afo ho an'i Jehova, dia ny hofany manontolo. Faranana hatreo amin'ny faran'ny taolan-damosina no fanaisony izany, sy ny saborany, dia ny safitro roany sy ny sabora tsinainy, ary ny voany roa mba amin'ny fonomboany izay eo amin'ny takibany sy ny ila atiny lehibe. Ataony indray manala amin'ny voany no fanaisony izany. Ary ny mpisorona dia handoro zany ho fofona eo ambony altara, hanina avy amin'ny fanatitra atao amin'ny afo ho an'i Jehova izany. Ary raha osy ny fanatiny, dia anatitra azy eo anatrehan'i Jehova izy, ary ametraka ny tanany amin'ny lohany izy, dia hamono azy eo anoloan'ny tranon'ilay fionana, ary ireo zanaky Arona dia hanompo ny rà manodidina amin'ny lafin'ny altara. Ary avy aminy no hanaterany ny fanatiny atao amin'ny afo ho an'i Jehova, dia ny safitro roany sy ny sabora tsinainy ary ny voany roa mba amin'ny fonomboany izay eo amin'ny takibany sy ny ila atiny lehibe. Ataony indray manala amin'ny voany no fanaisony izany. Ary ny mpisorona handoro azy ho fofona eo ambony altara, hanina avy amin'ny fanatitra atao amin'ny afo ho hanitra kasitrahana izany an'i Jehova ny sabora rehetra. Zao no ho lalàna mandrakizay amin'ny taranakao hatramin'ny faramandimby eny amin'izay rehetra hitoeranareo. Tsy hihinana sabora na rà akory ianareo.